ahina mafy aty Europe, plus précisément zany aty la France, ny mety ho fipoahan'ny asa fampiororona amin'ireny synagoga na jiosy ireny, ary possible ho victime ao anatin'izay fiahiahina izay ny jiosy isam-batan'olona mihitsy. Zany moa dia tsy inona fa taratry ny korotana misy ao Moyen-Orient, ny fanjakana Hebreo izay mikonkerira ny tanin'ny Palestiniana izany, ary mitohy amin'ny paikady amongorana ifotony ireo mpampiorohoro zareo amin'ny antokon'ny Hamas sy ny mpiaradia aminy, sy izay mifamatotra amin'izany rehetrarehetra. Misy resaka géopolitika sy ambadika be le izy, tsy de hidirantsika lalina izay, fa ny message izay tondrako afatra an'io de efa fantatrareo fa ny zava-panahy miafina ao ambadika izany rehetrarehetra izany dia tsy inona izany fa voalohany ny mampalahelo amin'ity tranga ity de za zao avy niasa de ny zavatra hitako dia isaky ny sinagoga dia misy camion ana CRS na camion ana gendarme miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika, arme lourde mahery vaika hoy aho, ary miantrana ny gendarme na ny police zany, ireo antsoina hoe gardien de la paix, miantrana mihitsy, tena hoe tsy hoe surveillance tsotra fa tena hoe sady mijoro no tena hoe prête zany à riposter à tout moment zany. Zay no zavatra hitako. Dikan'izay dia efa mafana be mihitsy ny toetra rà, ary misy suspicion fiahiahina amin'ny faratapony mifampitohy amin'izay zavatra izay. De hoy aty hoe ny tena mampanahelo amin'izy ity de hoe mandinika nyreto namana mpino jiosy zany aty Europe, aty la France, aty amin'ny misy anay, de hoe andeha hivavaka ve ianao zany dia ao anatin'ny tahotra, ao anatin'ny tebiteby, ao anatin'ny condition ohatran'izany. Zay zany no andehananao iombom-bavaka, andehananao hamonjy sinagoga sy ny mifampitohy amin'izany, de mipetraka ny fanontaniana hoe anga tsy araka ny Torah hoe manana anjelim-piambina, araka ny Tanaka, araka ny Baiboly, tsy manana ny Yahvé ve, tsy manana ny fiarovana avy any ambony ve, sy izay afaka anambarantsika azy. Raha hoentina amin'izay zany, zay ny teboka voalohany. Anga Andriamanitra tsy miaro ny tsiraray, anga ny fanamasina tsy miaro. Bon, zay mivelatra be ny valim-panontaniana ny amin'izay, mivelatra be mihitsy. Fa ny zavatra tena tiako ampitana hafatra amintsika sy tena hoe tiako insistena amintsika zany de azadino ny fahamarinana ny soratra masina, Jaona 4:4. Jesosy Kristy rehefa niona tamin'ilay vehivavy Samaritana teo amin'ny fatsakana Jakoba, de nisy veti-teny manandanja be sy mavesatra be ny tenenin Jesosy Kristy tamin'ilay vehivavy Samaritana hoe ho avy ny andro ozy izy ary efa tonga ankehitriny. Andriamanitra de fanahy mitady olona fatratra izy hiadore azy amin'ny fanahy sy fahamarinana, en esprit en vérité. Tsy eto amin'ity toerana ity, tsy any Jerosalema, tsy amin'ny tendrombohitra iry, fa ny mpivavaka de mivavaka en esprit en vérité, mivavaka amin'Andriamanitra tsy toa amin'ny fanahy sy fahamarinana. Inona no tiako ampitana hafatra ao anatin'izay? Isika mahafantatra fa ny jiosy, ireo mpandala ny fotom-pinoana jodaisme, dia tsy mireconnaître ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy
asa-pamonjen'Andriamanitra tsotoa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia ny dikan'izay dia rehefa tsy mireconnaître an'izay dia mirenoncer an'io Jaona 4 fivavahana amin'ny fanahy sy famarinana io. Averiko tsara, satria ny jiosy nanomba an' Jesosy Kristy avelao anay sy ny taranakay ny rahan'io lehilahy ho avy ny fotoana amorinan'ny jiosy zany dia asa tanan'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra tsotoa daholo, mifampitohy amin'ny hoe fahavalo izy raha ny filazantsara malala kosa izy raha ny fifidianana mba hatanterahany famonjena sy ny faminaniana rehetrarehetra. Fa noho ny toe-pon'ny jiosy dia nosafidiny izy ho amin'izay zotra-pahamarinany filazantsara izay. Zay ny mahagravy an'ity resaka toe-po ty, efa nitondrako fanazavana teto izay. Dia satria ny toe-pon'ny jiosy mafoa sy ny mifandraika amin'izany toetoa, mpandainga, mpamingana, zay le fahavalo izy raha ny filazantsara, lay esprit Jacob mpamingana, dia mazava ho azy nandà an' Jesosy Kristy, nandà ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy avy amin'ny Yahweh Elohim, tsy ny reconnaître, ny renoncer mihitsy, dia arak'izany dia nolaviny ihany koa zany, ankolaka na amin'ny vatana mihitsy ilay fivavahana amin'ny fanahy sy famarinana. Dia izay no mahatonga ny mpino jiosy, zareo mpandala ny fotom-pinoana jodaisma, obligation ho azy ireo ao anatin'ilay ataoko fonoteny hoe endrika ozina noho izay toe-pondry zareo izay, na tafiditra azy ao anatin'ilay contexte hoe fahavalo foana izy hatreto raha ny filazantsara, na dia malala ary izy noho ny fifidianana, ho ia teo hoe ho avy ny fotoana amorina ny mpino Hebreo pedapeny 9 manambarany amin'izay. Dia no io ozina nambarako teo sous parenthèse io dia tsy maintsy ny mpino jiosy mamonjy sinagoga, mamonjy foana sinagoga, ary tsy tafapetraka ao an-trano mihitsy ry zareo. Tsy mety aminy zany hoe fivavahana amin'ny fanahy sy famarinana zany, satria ny renoncer an' Jesosy Kristy izy ireo. Za manokana zany na ataoko hoe tsy mamonjy fiangonana ary tsy mamonjy fivoriam-bavaka ary zany akory tsy midika hoe ratsy ny famonjena fiangonana sy ny fivoriam-bavaka, ary za tena mampirisika hoe mamonjey fivoriam-bavaka sy fiaraha-miombom-bavaka, fa aoka ho marina foana ny soratra masina selon la Bible foana hoe aza mafoy ny fiarahantsika mivavaka tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa important be zay ao anatin'ny processus ny fivavahana amin'ny fanahy sy famarinana daholo zany. À la base aloha tsy maintsy manaiky hoe hifananatra, dia miakatra tsikelikely ny dimension dia tonga any amin'ny faratampony fivavahana amin'ny fanahy sy famarinana ny olona anankiray, ny mpino, ny vondron'olona izay mieritreritra iombom-bavaka iray fo amam-panahy. Dia inona moa ny ifandraisan'izany rehetrarehetra zany amin'ity resaka hoe mampalahelo ny mpino jiosy satria ao anatin'ny tebiteby sy tahotra, andrasana, miaramila, zany ny condition hivavahana, zany ny condition, fa tsy ilay condition céleste hoe manana anjely mpiambina, tsy ilay condition céleste hoe ny fanahy masina no couverture, armure any amin'ilay Efesiana 4:9, hitanareo le casque du salut, ny bouclier, ny arotratra, hatramin'ny chaussure de sécurité, ny ceinture de sécurité, Efesiana 4:9 misy an'izay. Zany rehetrarehetra izany dia ny anton'izany dia satria nandà an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zany no anton'izany rehetrarehetra izany, ka tsy ny mpino jiosy ihany izay ao anatin'ny contexte hitondrako resaka eto no maneho an'izany analizy ifampizarantsika izany, fa na mpino kristianina ary mivoaka miditra fiangonana, veriko tsara hoe mivoaka miditra fiangonana, ka tsy ao anatiny
ny hery ny filazantsara tsy nandray an'le famonjena Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana ny fiainana mandrakizay izay manana ny zanaka ny manana ny fiainana bedabe ny toko sy andrinya afaka anamarinantsika an'izany rehefa tsy nandray an'le famonjena Jesosy Kristy dia mitovy amin'izay ka izay ao anatin'ny foana ny tahotra mamonjy fiangonana eglizy tepolo foana ireny mpino ireny miaraka amin'ny titra hoe Jesosy Kristy miaraka amin'ny titra hoe kristianina mila discernement be zany ary eo no mahatonga ny olona be da be mitaratra hoe reno ny mpivavaka kristianina reno no mpanaradian'i Jesosy satria tsy manana discernement dia satria tsy manana discernement dia tsy misokatra ny masom-panahiny mitsilo hoe mpivavaka en esprit en vérité iny olona iny kanefa ka ilay olona iny tsy manana an'ilay armure tsy manana an'ilay casque du salut tsy manana an'ilay chaussure de sécurité tsy manana an'ilay fekipe tsy manana an'ilay Efesianina toko fahenina no resantsika teo dia mitovy ka amin'ity pub izay resantsika ity mihitsy hoe miaina tahotra izao tontolo izao no condition couverture eritreretiny fa fiarovana ho azy dia izany no assurance ho azy or anefa ilay gendarme ilay polisy na tsy fantatro réserviste na ohatrohatran'izany dia ao anaty système dikan'izay hoe ao anaty système izay dia ao anatin'ny rafitra politika ao anatin'ny rafitra politicien démocratie na tsy démocratie na socialisme na tsy fantatro tsy haiko dia raha miditra amin'izay resaka politika izay tsika dia fantatra an'io fa dikan'izay dia mahitsy be amin'ny teny ary tena hoe sincère asany devoly tsy avy amin'Andriamanitra dia hitanareo amin'izany ilay evim-petsin'ny satana miangona ihany ianao fa condition amin'izao tontolo izao no mampiditra anao sy mampiaina anao an'ilay culte izay mihitsy ange ilay fivavahana mamonjy sinagoga ty amin'ny faritra misy anay sy ny tsy aty ihany fa any amin'izay faritra mamay rehetrarehetra mivavaka ihany fa ny condition an'izao tontolo izao no mifehy an'ilay contexte ivavahanao dia miantso Yahweh Elohim izany ianao mamaky tanaka ianao mamaky Torah ianao mamaky Baiboly ianao mamaky toko sy andiny ny verset ianao fa iza ny miantoro ianao tsy Jesosy Kristy tsy ny fanahy masina gendarme polisy arma izay nataon'ny tanan'olombelona tsy ny anjely ny avy indrindra tsy ny condition selon la Bible tsy haim-pana satria d'ailleurs miaina tahotra sao isy anapokabomba isy rafale isy anendronatso mivoaka eo sy ny sisa belabe cible ny mpankala Andriamanitra nefa tsy tompon'ny fikotronana fa tompon'ny filaminana hitanareo amin'izany ilay détail araka ny fanazavako fehiny ataovy izay anananao an Jesosy Kristy za dia te ampitafatra manokana amin'ireo mpino jiosy be da be mantsy ny malagasy taitaitra be dia mirona amin'ny hoe mivadi-ponoana lasa teo jiosy manaraka fampianarana jiosy tsy dirako lalina izy fa be da be ny azo ambara amin'izay satria ny anton'izany dia misy antsiprihy pahamarinana tsy voaray ohatra fotsiny zao hoe avy amin'ny jiosy ny famonjena dia miazakazaka be hoe récoltena daholo ny information fiteny jiosy fitafy jiosy pratika jiosy fety jiosy lazaina fa taranaka jiosy manao autoproclamation amin'izany rehetrarehetra sy ny sisa rehetra jiosy hebreo dia satria rehefa feno amin'izay condition zay dia nidikan'izay hoe avy amin'ny jiosy ny famonjena dia tafiditra ao anaty valam-pamonjena kanefa tsy manana an Jesosy Kristy dia miverina amin'ilay resaka nresantsika teo hoe ny vavaka ny antom-bavaka ny fiaraha-mivavaka ny fiombonam-bavaka dia sous condition sy ao anaty tahotra sy fehezin'ny système izao tontolo izao fa tsy ao anatin'ny rafitra avy any ambony tsy fitarihan'ny vanamasina tsy selon la Bible ary surtout
Andriamanitra tsy toa mitady olona fatratra hivavaka aminy amin'ny fanahy sy famarinana. Dia ny zavatra mify anefa dia olona mamonjy sinagoga, mamonjy teboly sous condition, sous protection amin'izao tontolo izao, ao anaty tahotra, ao anaty teboteby, dia lasa pratika fahazaran-dratsy fotsiny ilay izy, miala tsiny amin'izay fitenenana izay, fa tsy fitarihan'ny fanahy masina, tsy fientanam-po fa manginy ny fanahy masina ao anaty, dia ny fanahy masina no manentana mampiditra ao anatin'ilay fiombonam-bavaka sy ny fampitohy amin'izany rehetrarehetra izany. Averiko farany, Andriamanitra dia mitady olona fatratra hidery azy amin'ny fanahy sy famarinana, tsy mitady artiste évangélika izy. Andriamanitra dia mitady olona fatratra hivavaka aminy amin'ny fanahy sy famarinana, intercesseuse, fa tsy le olona mibadabada be fahatany amin'ny teny, tsy fantatra le mialatsiny amin'ny teny amin'izany, ohatran'le mamerina tsy anjery manao boloky, manao kabary, mitabataba be fotsiny reny, fa tsy misy asany fanahy mihitsy. Par discernement no anambarako an'izany, izany akory tsy midika fa ratsy ny fitenenana fiteny tsy fantatra. Andriamanitra dia mitady olona fatratra hivavaka aminy amin'ny fanahy sy famarinana, amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana sy ny sisa rehetrarehetra, fa tsy le fiangonana manao spectacle, délivrance manao spectacle amin'ny endriny be da be isan-karazany, amin'ny alalan'ny usurpation ana fanomezam-pahasoavana sy ny talenta sy ny zavatra ohatrohatran'izany. Zay no mba hafatra pitaiko amintsika mino fa misy zavatra voarainao anatin'izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra iray tsy toa, ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tompo-kasihan'izany partage simple de simple izany. Tianao Jesosy mirary soa antsika rehetra.